Efa milamindamina ny toetra raha atao laniaro androany zoma, efa afaka avokoa ireo mpitandro ny filaminana no tazon'ireo fokon'olona nandritra ny hetsika nataon'izy ireo araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena io arivo io. Solotena ny governemanta vitsivitsy ihany koa no efa tonga ny toerana ny maraina teo mba handamina ny toetra raha. Ka anisan'izany ny ministry ny tontolo iainana, ny ministry ny rano, ny ministry ny jono ary ny ministry ny fiarovam-pirenena. Nisy araka izany ny feonan'izy ireo tamin'ny manam-pahefanana ny toerana. Niverina nidina an-dalambe nametraka sakana tamin'ny arabe makany amin'ny faritra iasan'ny QMM indray ireo mpanao fihetsiketsehana manohatra ny QMM ho malalaka misy alina. Mihodina amin'izay farany kely indrindra ny orinasa QMM mba ho fiarovana ny mpiasa ao aminy mba tsy ho voakitika ireo mpanao fihetsiketsehana. Mbola tsy nisy valiny hatreto ny fanadihadiana mahakasika ny mety ho nahafaty ny trondro ao Andrakaraka ary mbola voarara ny fanjononana ny toerana. Nitondra fanazavana momba ny tetikasa fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ny avy eo anivo ny Banky Eoropeana momba ny fampiasam-bola androany zoma. Efa andalana ny famoahana ny vola entina hanamboarana ny RN13 mampitohy anambovimbe sy Tolaniaro araka ny fampitam-baovao avy aminy. Ny faran'ny taona 2024 teo moa no vinavinainy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina hanomboana ity tetikasa ity. Saingy nilaza ny avy eo anivo ny vondrona Eoropeana fa ny fahasarotany antanatohatra tsy maintsy arahana no nahatonga ny fahatarany fanombohany asa. Saingy mety koa sisy fa tsy maintsy hanomboka amin'ity taona 2024 ity izany. Efa tamin'ny taona 1724 no nanaovana sy ny fifanarahanam-piaramiasa ho an'ity tetikasa ity nandritra ny fihaonana tampony Afrika sy Eropa. Osika sy halatra herinaratra 2020 no tratra tao anatin'ny roa monja nandritra ny fitsirihana nataon'ny Jirama teny amin'ny 17 hektara ny alarobia teo. Fangalarana tarby an'ny Jirama tsy nandalo compteur sy ny dimy tamin'izany raha toa fangalarana ao amin'ny compteur kosa ny ambiny araka ny tatitry ny Jirama. Iteraka voka-dratsy ho an'ny Jirama izany fangalarana herinaratra izany araka ny nambarany Verisora Kotoarmanana talehan'ny fitsirihana sy ny ady amin'ny halatra eo anivon'ny Jirama. Efa mahatratra 100 miliara ariary ny fahatiantoka azo vokatra izany isan-taona araka ny nambarany. Mampavesatra ny herinaratra miasa ihany koa izany ka mahatonga famaizany transformateur ho hatrany izy. Mba hisoroana izany mihitsy moa no nananganana ny fitoerana miady amin'ny osika sy ny halatra ao manakambahiny. Manentana ny rehetra izay mety mahita halatra mahakasika izany anantona avy hatrany io fitoerana io ny Jirama.